Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray rasana babalala no amintsika amin'izao fotoana izao dia falibe indray ny tenako mihaona aminao eto androany. Anatin'izao fandarana vavaka fehbenina zay rahanao amin'ny fandarana andramboka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe zay maharesy zay miaraka aminay mampitosa izao fandarana izao isan'andro isan'andro. Dia fiadanana tompony amintsika tsirairay avy ary matoky sy mino ary havana fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Raha sendra mandalo ety any ianao androany, raha androany anao vao tonga eto dia teteny aminao hoe maharitatra amin'ny farany fa tsy kisendrasendra koa izao atongavanao eto izao fa tena misy resy lahatra hoe tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia mirabanao manokana ary teteny hoe raha tonga eto ianao androany ka mampahiry anao ny androany dia tongava indray raha-pisy fa hatramin'ny zoma tsika eto foana anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izao. Dia fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra. Raha lahatojo ny hitra teto voalohany androany dia tolorana anao ny fahasoavan'Andriamanitra tononona aminao raha lahatojo arak'ilay toro-tentsika mitao Deutéronome 20:20 dia hotahina ianao raha miditra, hotahina ianao raha mivoaka, dia hotahina ny any an-tsaha, hotahina ny any an-tanàna, dia hokasihan'Andriamanitra hatramin'ny vilia fanaova-mofonao sy ny fitoeram-barinao dia ho ambinina amin'ny zavatra rehetra raha lahatojo. Tahiny Jesosy isika rehetra. Manarakaraka azy tao dia ranabavy Erika tahiny tompo Erika, Razana Monika, dia tahiny tompo i zavy Razana Monika, dia Lovlitina, Koda Leonie, Samina kamaradin'i Jesosy, tonga soa i Koda Leonie, dia tonga soa ny Anamaheny soa, dia tonga soa ihany koa i Felana Rakoto, Tsiramboara Miel, Verselina tahiny Jesosy, Eliza Tsiala, dia izako Tina Rakoto Arzaka, Rosina, Bersava, Marijo, Yama, Ajas Kapatici, Mami, tonga soa Soameva, Rahalahy Azany Apôstôly, Verselina vateneniko teo, Marijo, Aloe Vera, Rabavy Saondry zany, Sandolany Irina, Geneviève Randriamananjara, Geneviève Randriamananjara, Maniko, Koda Leonie, Bersava, Erika Anatra, Alleloia. Erika Anatra moa tsy vaovao eto amintsika akory izy iamboarantsika any io anjareo izay tsy mahalala, iamboarantsika na ihaingony Irina. Rodine Marie, Razana Monika, Mama Valtina, dia Mami efa noteneniko teo, ny Anamaheny soa, Claudine Voemara tonga soa zay vao hitako eto dia Tojo Mikael tsisy isaorana, Razana Monika, Sandola, Zizi Carla tonga soa, Al Ebtisam tonga soa koa ianao zay vao nahita an'izany anaran'izany tonga soa maharitatra amin'ny farany. Claude Velarso any Italia any, Erika tonga soa daholo, Ihaingony Irina Andrenasolo, Aspitahina Malala tonga soa koa ianao tompo, Ranabavy Lina artisanay de Madagasikara, Mahapionina, Thierry Ralbenja, tahiny tompo daholo. Faly be mahita anareo maharita hatramin'ny farany dia fahasoavan'Andriamanitra eo amintsika tsirairay avy. Ireo zavatra ireo dia izao hivavaka tsika manomboka ny fotoana, Amerika ny fotoana ampiran-tanin'Andriamanitra ka ny anabavintsika Razana Monika no any Koweït nivavaka fanomboana nareo metraka ny fotoana ampiran-tanin'Andriamanitra
dia aoriana zay tsika eno antsatonikalo raha nabaviliva hono ny anarany alebity samy mariavana fa ary mandray anao zay raha nabaviliva mitovy anarana amin'izao baviko zany dia tonga soa ianao dia maharetatra amin'ny farany ary ve zay mandray anao dia hivavaka fanomboantsika miaraka amin'ny ranobavy Monika dia avy eo izy hitondra antsatonikalo eto mbola tsy teto mihitsy zany olo zany hitondra antsatonikalo fa netanypo amin'izay izy ozy nareo dia tonga izy hitondra tonikalo mahafinaritra tonikalo mahafinaritra be izy ary mitondra antsatonikalo androany fa mangataka anao anatin'ny vavaka dia andefa amin'ny commentaire ianao izy mba eritreretinao mety olona hitondra antsatonikalo eto androany mbola tsy teto mihitsy izy hatramin'izay nitondra antsatonikalo amin'ny toroteliny ataony eto dia izy ary izany olona zany mba mampatantrao mandorotsika ametrika ny fotoanam-pirantan'Andriamanitra hivavaka ho an'ny fandarana tompoarana Bavrazana Monika anao ny fitenenana. Kainto pastera, kainto kotsika rehetra dia mbola hiaraka vavaka tsika ametrahana zao fotoana zao feno hoe ampirantanan'Andriamanitra dia mbola hiaraka vavaka tsika. Jesosy misaotra anao zahay anao ny fitiavanao anay. Mankasitrika anao zahay Jehovahandriamanitra satria lehibe tokoa izany fitiavanao anay sy ny famindram-po izay tsy rehetra izay asenao aminay isan'andro isan'andro. Mankasitrika anao zahay Tompo satria mbola fahasoavanao sy ny fitiavanao ary ny famindram-ponao zao ny fahavelomanay zao. Ka ankehitriny Jesosy malala dia hisaotra aminao amin'izay rehetra izay nataonao nandritra ny tontolo andronay ka hatramin'izao hariva zao Jesosy malala dia hisaoranay anao ny zavatra rehetra izay nasenao sy nataonao tamin'ny fiainanay tamin'ity androany ity. Mankasitrika Tompo malala fa tsara anao mety aminay avokoa ny fandahana ny zavatra rehetra izay nataonao tamin'ny tontolo andro Jesosy malala ary ankasitrahanay anao misaotra fa mbola manana fahasalamana sy hery sy tanjaka zay Jehova manatratra izao fotoana zao ary raha misy zavatra izay tsy araka ny sitraponao nataonay dia hifonanay sy bebahanay eto natrehanao Tompo malala fa mpanota tsy mety na dia hanona anaranao izahay mifona Tompo malala Jesosy malala angatanay ny rahanao hikorena ao anatinay anadio ananany fipetipeterana sy ny fahazaran-dratsy rehetrarehetra izay mety nataonay nandritra ny nandotonay nandoto ny fonay ary misy zavatra ratsy izay nataonay Jesosy malala dia hifonanay indrindray na fitenay aza Jesosy malala dia natapitognolo Jesosy malala hifonanay eto natrehanao izany hibebahanay eto natrehanao tsy miafy aminao Jesosy malala ny mombanay rehetrarehetra izay tonga eto amin'izao fotoana zao Jesosy malala mangataka faminankelyko avy aminao zahay ary hijerevana araka ny falebiazany fanabeazany fitiavanao zahay Jehovahandriamanitra dia ankehitriny dia tonga indray fotoana izay ametrahana izao fotoana zao feno ampirantananao Jehovahandriamanitra ary ny herinao sy ny fanatrehanao Jesosy malala ny ilainay handrakotro zao fandaharana zao handrakotro zao fotoana zao hiatrika feno eto Jesosy malala satria raha tsy eto Jesosy malala dia zava-poana ny zavatra rehetra izay ataonay eto fa ilainay Jesosy malala namba hiatrika eto ary ny fanatrehanao fa ny zavatra rehetra izay ataonay eto amin'ity androany ity Jesosy malala dia voninahitra ny anaranao mety eza Jesosy malala hanatrika eto anao hoe fa ilainay ny fanatrehanao Jehovahandriamanitra milanao zahay ary isoro mpanomponao zahay tonga ny toteliny sy pastera melavelatra eny vavaka firenena Jesosy malala ary izay mpiaino koa Jesosy malala za atao mpiaino fotsiny fa atao mpiaino mpakatoa ny teninao zahay mba satria zany teninao zany velomanay sy andriandrianay Jesosy malala milanao zahay mila ny teninao zahay mila hena avy aminao zahay mila teninao amelombelony ny fananay isan'andro isan'andro Jesosy malala misaotra anao zahay fa tsara anao sady mpanao tsara anao dia manatrehana eto ny fanamaso ny voninahitra tolotsay anao fa tsy izay ka mandraka izay misaotra Tompo alleluia amen. Alleluia ankasitraka indrindra rana Bavrazana Monika tsika eto anatin'izay vavaka matsiro izay netiny teto izay. Alleluia dia mahafinaritra fa tahiny tompolo Jenika Sana androany vitako teto koa zany misimisy vaovao maromaro tsika dia mihetsikesikinareo ao amin'ny fandraisana an'ireny vahintsika ireny meteny mamy izy Jenika Sana tonga soa nareo ianao Kodany lahy efa paketo fanindra zavandamany efa paketo
manny koa efa paketo azo-pitahina malala tonga soa ianao anisan'ny olona vaovao eto zany ranabavy sahondra aloe vera alleloia tonga soa de misy maromaro nareo no nitsatotsatoka atao Erika Iaina Jonatana Tojo Ralalin fa de iza namarina voalohany teo ranabavy Iaina angamba namarina voalohany teo de tsy izy akory fa rahalahy Tojo alleloia nitondratsika anaty antsatonon-kalo androany de mba enoy ary rery havana malala fa tsy mamity natoro teny any hono ny hainy Tojo tsy manao calcul eto amin'ny fandarana tany amin'ny mahay matematika anazy ny hainy Tojo fa hainy koa kay ny manao tononkalo de tahiny tompo ary rahalahy Tojo de menanao avy hatrany ny fitenenana. De faly miaravatsika rehetrarehetra amin'ny anaran'izao sy tonga somatsara eto de fahasoavana lehibe onany hitondra an'ity tonokaloko voalohany ity sorako be lehibe mifany masina nan'olotsaina de ty tononkalo ity de mitondra lohateny hoe ny fitiavako an'i Jehova fony avoniva fo de niezaka ny fo aloha mba hitaly an'i Jehova Andriamanitra izay mihoatra lavitra noho ny samy Andriamanitra. Izy tokoa no mamin'ny foko ka faly sy ravery ty foko sambatra tokoa manana anazy satria ny zavatra rehetra dia anazy ka tederanao aho satria efa babonao aho ianao dia mpandamina mahay tokoa ka tsy gaga aho raha ny asako mandeha tsara avokoa tiako menanao manontolo izay ananako rehetra mba ny tontolo fa mahakasika anao izany ka engany mba ho tonga any an-danitra any misaotra anao zary tompo fa mba nofidianao anompo ilay Andriamanitra masina sy lehibe indrindra nefa dia raha malala fa zany eny kely indrindra tsy miendrika akory eo Jesosy be fity izao zay tena fatra-pani mba ho avy tsaoka sy ideranao eo apototry ny seza masina fiandriananao nefa ianao dia nanaiky tsy mba niraikiraiky nandray ty zanaka dala nananganay ho zanaka malala eny ry Jehova malala sady tiako sady sapako fa tiana koa izany mba ventsiventsipoko ka mba raiso fa tena vokatry ny foko. Halleluia amen. De makasitraka antsika rehetra mihaino hatramin'ny farany tainy Jesosy daholo halleluia. Alleluia sotra ndrala tojotsika faly be mihitsy anaino an'iny tononkalo nataony iny nakasika ny foko le satria tena ny filazana zany tena nakasika ny foko le izy raha latojo le zavatra hoe avoakanao vokatry ny anatin'ny fonao mihitsy tsy nila zavatra be dehibe ianao fa de tena hoe zay tany anatin'ny fonao namoahanao an'le izy de misaotra de tetenanao foana hoe mahereza fa zany etrehitra tamin'ny voalohany raha latojo ngamba tsy mba anisan'ny anao an'le tononkalo satria tonga ny fotoana nanaovana an'le izy de isan'andro izy matetika tonga loloha foana izy manao zavatra no ny hafanampony kely de izy tao ambadimbadika tao niketriketrika an'le izy tao ihany izy de iny ny vokatry ny fonona vokany tamintsika de isaorana azy zany misaotra raha latojo ary de nitanan'Andriamanitra mahery ombanao hatrany araka ny torotenina araka ny tononkalonao teo de tian'Andriamanitra ianao de Andriamanitra koa ge tianao mihoatra lavonao izany. Iny tompo hitantsika amin'izany fa nizaniza raha manana faniriana koa ianao de angatao amin'Andriamanitra fa de alefasony ino izy ty raha manana fanomezam-pahasoavana ianao de andao hidirantsika an'Andriamanitra eto alefaso le izy de na de audio fotsiny ary vitanao de alefaso de amboaritsika de alefatsika amin'ny fandarina eto raha mba misy hoe fanomezam-pahasoavana manoratra ianao de manao antsatononkalo. Iny Jesosy tsika mianakavy misaotra ny rahalatojotsika tao anatin'izay misaotra ny isika rehetrarehetra ihany koa mampahery an'ireo mpandray anjara rehetrarehetra so tsika diditra amin'ny ten'Andriamanitra
Androany a dia zokintsika firenara-koto no hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Alleloia. Dia hisaorantsika an'Andriamanitra izany a ny amin'ny fafahana manao an'izany asan'Andriamanitra izany. Ka andao ampandrosotsika ary a ny zokintsika firenara-koto a hitondra ny tenin'Andriamanitra dia aoriana ny fitondran'ny tenin'Andriamanitra dia miverina eto ihany a mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra. Samita iny tompo a meno finaritra dia rehefa feontsika mianeto. Tain'i Jesosy pastera dia tain'ny tomposika rehetrarehetra. Fifarana lehibe ho andray ry havana no mizara sy mizara antsika indray a ny tenin'Andriamanitra amin'ity alina ity. Ny tenin'Andriamanitra izay fampizarako amintsika amin'izao alina izao a dia hitantsika amin'ny Isaia 5:20 andininy faharoa. Isaia 5:20 andininy faharoa izay mivakitra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry eny ambony a ny amin'ny ota izay hevitra fisarahana sy ny fandravana azy. Indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miheno izy. Amen. Ry havana, ty tenin'Andriamanitra ity dia na dia tsy hovaboasako intsony aza dia tenin'Andriamanitra izay efa mety mahazatra antsika, efa azontsika an-tsaina ihany koa ny hevitr'izany tenin'Andriamanitra izany. Matetika isika dia mila tokony andiny tena eo anatrehan'ny zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika ry havana. Amin'izao fotoana izao isika dia tena hoe mandalo zavatra tena sarotra ry havana. Ao mandalo olana isan-karazany, mandalo aretina izay mety tsy ahitana fanafodiny mihitsy. Ao koa ny mandalo tsy fisina amin'ny ara-bola, indrindra amin'izao fotoana fiainana sarotra izao ry havana. Amin'ny ara-pivelomana, eny mety tsy mahita sakafo hohanina mihitsy aza angambany. Ao koa ny tsy mahita anton'asa ry havana. Ao ny tsy manana trano na dia hipetrahana ary. Ao koa mety misy ny tsy manana taratasy ry havana. Ao ny tsy manana zanaka. Ao ny tsy manana vady, maniry tianana ny vady. Ry havana, mandalo ady eo am-parabelona ihany koa. Ao ny manana fianakaviana manodidina, dia ao koa ny tebotebo lavy eo amin'ny fiainana, tsy mahita fahasambarana mihitsy, feno tahotra, miay ara ny fiaina izao tontolo izao ry havana. Fa izao impirimpiry moa isika ry havana no mangataka sy mitondram-bavaka an'ireo olana be da be ireo. Fa izao matetika dia tsy nisy valiny. Fa vao maika aza tena hoe mihasarotra. Fantatsika tsara izany. Tsy teneniko hoe te mihasarotra ny olana mety ny aretina mitombo. Fa izao ry havana, misy hevitra tian'Andriamanitra atao ao ambadika izao olana ngeza be izao. Ka izany no mila fantaritsika, mila haitsika tsara inona ny hevitr'Andriamanitra, inona ny hevitra tian'Andriamanitra atao ambadika izao olana izay mandalo ny tsirairay avy izao. Dia izao mila mamitra fihavanana amin'ny olona sy amin'ny Andriamanitra tsika ry havana. Izay no voalohany. Mila reglentsika na amin'ny teny vazana hoe amboaritsika, alantsika ireo fahotanana ataontsika ireny satria Andriamanitra ry havana dia masina, ka aoka isika ho masina tahaka azy. Mety efa nisy zavatra nentsika mbavaka angambany ry havana, tsika moa mitondra mbavaka foana. Nentsika mbavaka be, nefa tsy nisy valiny. Io moa arakaraka ny valim-bavaka ry havana. Efa lazavain'ny pastera teto momba izay valim-bavaka izay hoe
nanina ny olona no misy mangataka tonga indraindray dia tonga dia mahazo. Misy nefa mangataka valim-bavaka aman-taonany amam-bolana, tsy haiko mety amam-polo taona angambany. Fa zao ry havana, vao maika arakaraky ny tonantsika am-bavaka, vao maika tena hoe mihasarotra araka ny teniko teo reny olana reny. Ary fa zao nefa tadidio ry havana. Ozy ny ten'Andriamanitra manao hoe fa na mbola tsy mangataka azy ianao izy dia efa fantany izay angatahana aminao. Fa zao mily tsika ry havana manam-paharetana. Mily tsika tena hoe mifankazatra amin'ny totoa. Mily tsika araka ilay teniko teo miala amin'ny fahotana. Mila manao sitrapon'Andriamanitra tsika ry havana. Raha te hita ny tavan'Andriamanitra, ao koa misy tenin'Andriamanitra izay tena hoe fa torintsika matetika ary iainantsika foana hoe sambatra ny madio apo fa izy nentan'Andriamanitra. Zavatra mety kely ritretin'olona kely dia kely izany. Ao Matthieu 5:5 hoe sambatra ny madio apo fa hitan'Andriamanitra, izany hoe mila madio apo tsika. Izay koa vao mahita an'izany Andriamanitra izany. Fa tsy hoe mangataka fotsiny tsika amin'ny fotoana rehetra. Dia izao koa dia tavin'Andriamanitra aminao ry havana. Ny fahotantsika no hevitra mahatonga an'Andriamanitra tsy hamaly antsika vavaka ry havana. Ary tsy mihaino antsika izy. Zava-dehibe izay hoe fahotantsika izay mahafoka zavatra maro be da be. Tsy tany saitiko eto ny fahotantsika, araka ny lazaiko teo, mila manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka raha tianao ry havana ny ho sakaiza-tsofon'Andriamanitra dia ario ny fahotana. Toero ny ratsy ary akalao ny ota ry havana. Telo verena amin'Andriamanitra ao. Fa izao androany ry havana dia tapao ny hevitrao raha te hahazo valim-bavaka ianao sy hifankazatra amin'izao any Andriamanitra izany ianao. Araka ny teniny ihany koa mifankazarana, tsy tonga dia hiadana ianareo. Dia izao ialao ny ratsy fanao rehetra ry havana, fa izany no blokazy mahatonga ny fiainanao tsy mandeha. Ka na dia ary hitondram-bavaka hatramin'ny fiangonana rehetrarehetra sy ny olona iray manontolo azy ianao dia azoko antoka ry havana fa tsy hain'Andriamanitra. Fa izao atao fitavevarana amin'Andriamanitra ianao. Ialao ny ratsy, toeriny ny devoly dia andositra anao izy ireny. Jesosy ry havana dia sakaizan'ny mpanota fa tsy tia fahotana. Averiko tsara, Jesosy ry havana dia sakaizan'ny mpanota fa tsy tia fahotana. Azontsika tsara amin'izay ten'Andriamanitra izay. Dia izao manatona azy amarao amin'i Jesosy fa te hiala amin'ny ota ianao, te hiala amin'ny fahazaran-dratsy rehetra ianao, te hiala amin'ny zavatra maro tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Satria raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Ho afahan'Andriamanitra amin'io ianao raha manatona azy. Fa izao koa ry havana tadidio fa zanaky ny teny fikasana isika. Izany hoe ny tsara, ny soa, ny lafatra. Izay nefa nomen'Andriamanitra antsika ry havana. Fa io fahotana io ny hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Androany raha tapa-kevitra ianao hiala amin'ny fahotana sy ny ratsy dia ho raisin'Andriamanitra indray. Satria ho izy hoe izay manatona izy tsy mba misy ho laviko mihitsy. Misokatra aminao raha ny lanitra ry havana ka dia ararotsy izany. Ary mivoa aminao koa ny fitiavan'Andriamanitra. Fotoana izao mampety hihavananao amin'Andriamanitra ry havana. Fa ny zavatra azontsika antoka zato isan-jato dia izy irery ihany no vahaolana amin'izao fiainana misambaravary izao. Zavatra andrasan'Andriamanitra aminao dia tsotra ihany. Ianao manaika sy miaika ny fahotana vitanao ary mbola averiko foana hoe andramo ka izaho fa tsara Jehova. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Alleluia. Toa dia no hira avy hatrany isika fa tsika tsy nanana tsy niheno hira. Mialohan'ny hidira famelona belarina dia tonga dia heno hira avy hatrany.
sotra ny zoko fianarakotsika atao anatin'izany toloteny zany a ao anatin'iny tsika afaka makasitraka azy a dia avy tsika hiditra amin'ny famelabelarana sambatro manananao tompony fianako ianao ireo enta mavesy sy ziogako maivana no entinao Nanilanao tompoty tiako sy mamiko ery satria voninahitra minenao sambatro manananao napanuta zaho notoloranao so namaditra zaho nomeno fiadanako namafiny manzo tiokiviny foko namahatra zaho sambatro manananao Alleluia, soratsika n'Andriamanitra zany iry zany a. Dia soratsika n'Andriamanitra ny toroteny zay nentiny zokitsika fiainan'arakoto. Misaotra fiainan'arakoto a, mankasitraka dia mirary anao tena hoe hotahin'Andriamanitra ane a, ampitombo anao Andriamanitra, ampitombo ositra sy hery ao anatinao izy a, ary dia amaly fitianao izy tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto androany. Dia misaotra anareo koa mankasitraka azy ireo satria mampahery foana azy ireo foana ny fampaherezana izay ataonareo a. Misaotra lina tsara le hira. Dia mankasitraka hotahin'ny tompo a, raha misy mbola tsy voaravako teo verselina i $100 izay koa mbola tsy voaravako teo, efa voaravako teo ny amin'ny ankoatr'izay a. Tianarakoto Arzaka tody raha sosoa meva tonga soanareo Eliza Tsiala Ando Andry tonga soa isika rehetrarehetra.
Andolina Suzelle tonga soa saika tsy nisy fandarana tokoa tsika androany fa no fahasoavan'Andriamanitra dia nisy fandarana tsika. Nandeha lavilavitra kely androany dia somary saika natsapareraka kely nefa nomen'Andriamanitra hery, alleloia. Dia eo koa moa reto groupe izay maharesitsika mahafinaritra reto mitondra ambavaka manohana ambavaka dia nisy ihany ny fandarana fa saika tsy nisy izy androany fa nefa nisy ihany ho an'i Jesosy ny voninahitra. Eny ary ranabavy Felinarakoto misaotra anao ny amin'ilay teny mamy Isaia 7:20 andininy 8 sy 2. Aminaran'i Jesosy ny amin'ny ota izay hevitra fisarahana sy ny fandravana azy. Ny ten'Andriamanitra hoe andiny 1 aminaran'i Jesosy indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lanodalovana fa mahare fa nielokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ary fahotanareo no mampiavina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Raha toizana kely dia amin'ny fateny hoe fanontana anareo dia voaloto amin'ny rà ary ny latsa-tananareo amin'ny eloko ny molotrareo miteny lainga leninareo mibedibedy faharatsiana. Reny zany antony mahatonga hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Misaotra ny aina maheno soa. Alleloia, misaotra anareo. Zay nge ravana raha entinareo ambavaka foana men'Andriamanitra hery foana amin'ny anaovantsika an'izao fandarana izao anisan'ny mba ahazo fijalinako amin'ity fandarantsika ity, fandarana ataontsika isan'andro ity, dia ny tsy fahampian'ny torimasoko mandavataona. Zany mahatonga antsika hoe rehefa tsy ela amin'ny zao aloha dia efa miteny amintsika sahady fa amin'ny notentsika zany ty zavatra ity. Ny fandarantsika dia amin'ny sabata 13 août ny misy farany. Sabata 13 août dia miverina eto indraytsika ny sabata 20 août dia ny sabata 27 août. Entre andreo zany tsy misy ny fandarana. Raha tena marina zany manomboka 13 hatramin'ny 26 dia tsy eo zahay. Taka nisa taona moa dia raha mba any ampiasantsika maka congé ray volana na 15 jours raha kely indrindra. Fa eto amin'ny fandarana eto indray tsika dia mba maka congé koa tsika 10 andro na mba mihoatra kely, herinandro raha mba kely indrindra. Fa tena hita hoe ilaina ny fangalana aina. Za zao tena ko hoe na rehefa andavanandro ny mandritra ny journée zany dia tsapako hoe teatoro matetika satria tsy ampy torimaso matetika dia isan'andro adiny enina eo na adiny enina latsaka fefany eo isan'andro no matory. Satria tsy maintsy mifoha mandeha miasa ny maraina nefa ny fikarakarana eto koa mbola arin'alina ihany vao vita. Vita ny fandarana dia ankoatran'ny famoahana an'iny amin'ny YouTube ataoko ny alina iny daholo mba tsy hampadino azy. Dia hita hoe misy arerahana mihitsy tsy fahampitorimaso mitambatra nefa ny teny isaorako an'Andriamanitra ary isaorako anareo tena reniny vatako, reniny fanahiko fa misy mitondra ambavaka anay ao ambadimbadika ao. Dia misaotra an'Andriamanitra foana omeny hery sy tanjaka satria raha mahita ny torimason'ny olona sasany misy betsaka ny olona fantatro amin'ny 9 alina tsy maintsy matory, amin'ny 9 alina dia mifoha amin'ny 7 maraina andeha hiasa. Amin'ny 9 alina tsy maintsy matory. Manana misy avaka akaiky izay ny azy rehefa ny zavatra rehetra ao amin'ny fiainany dia misy lerany daholo. Fa za moa izy io amin'ny 12 pile tsy maintsy misakafo, amin'ny 9 alina pile tsy maintsy matory, amin'ny 9 maraina pile tsy maintsy mifoha pile daholo. Dia zay tena tsy mety amin'ny rangahy izy io avako io zany manao fandarana ohatr'izao satria rehefa talata fotsiny tsika eto mitondra ambavaka tahaka ny ahoana moa afitsika vao matory. Fa za misaotra anareo tena herin'Andriamanitra ny ahafahantsika mandeha ohatran'izao. Dia makasiraka ny tompo i Bartel, ravavy Bartel tonga soa, Naël tonga soa ihany koa. Dia
dia zay zany ny fandaharam-potoanantsika amin'ny 13 tsika dia amin'ny 27 tsika vao mionety fa sabata kosa nefa tsika misy sabata foana zay misy sabata foana tsika ny sabata tsika tsy maintsy manao laivety fa ny fandarana vavaka fiambelona zany no tsy hisy amin'ny fotoana io zany hoe vita sabata eto zany tsika 13 sabata 13 dia mangina tanteraka izany fandarana andramboka izao zany aloha mandra-pahatonga ny latsinainy aorianan'ny sabata 27 zany hoe 29 zany tsika vao misy fandarana indray 13 misy farany dia 29 misy farany fa ny 20 sy ny 27 kosa tsika nefa dia manao sabata manana eritreritra hiatrehantsika tahaka ny mahazatra isan-taona dia manana eritreritra isika hiatrehantsika amin'ny fampidirana ny mpianatra sy ny fanomboana ny taom-pianarana sy ny taom-piasana vita vakansa dia fahazarana atao anatintsika ny mikarakara fivadikanina ka ny fivadikanina ao ataontsika amin'ity ho tenenina anareo ihany na ray andro na 2 andro na 3 andro fa raha 3 andro dia ny alakamisy premier ny zoma 2 ny sabata 3 no anaovantsika ny fivadikanina na ny zoma 2 dia ny sabata 3 dia ny lahady 4 no anaovantsika ny fivadikanina hiatrehantsika indray rehefa vakansa tsika dia betsaka ny zavatra mihitsakitsany ny nofontsika no menatafo fa indraindray ny ara-panahintsika ny nahi ary ao koa ny fitaitainana sy ny fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra sy ny fanombohan'ny zavatra rehetra dia matetikitsika rehefa vita vakansa vokivoky glasy vokivoky plage vokivoky sy ny sisiny dia manitsana kely an'ilay tavy azo tany dia bitra fivadikana ka ho tenenay anareo miandalana eo ihany fa androany moa na avanseko kely zay teny zay satria entina ilazany hoe tsika tsy maintsy ilayntsika izany fialan-tsasatra zany milan'izany ny vatantsika na dia miala sasatra ary nefa nareo misy betsaka aminareo mety efa lasa mandeha vakansa miara-panazy avela mandeha vakansa dia tahiny jesosy zany no mahatsara ny fandarantsika vavaka fiambelana dia manana telefônina fotsiny na iza toerana misy anao mandeha vakansa dia mbola ety antsika no elifany to tahiny jesosy mamitsy randry tahiny tompo raha nambavy mihaja jesosy mahay tahiny jesosy mahereza daholo izao mifo amin'ray sasany mifo amin'ny fito maraina za mifo amin'ny fito sy fefany alleloia ndao ary misaotra kodanylahy hoy ny ten'andriamanitra indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mavonjy ary ny sopiny tsy lalo-dalovana fa mahare ary misaotra marizio amin'ilay famitinana fa ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaingo izy Andriamanitra mandre Andriamanitra afaka manao zavatra Andriamanitra tsy voasakana rehefa manao zavatra fa ny zavatra mampisakana an'Andriamanitra manakana an'Andriamanitra fotsiny tsy hoe izy tsy mahare antsika raha mianso isika ary raha hamonjy izy na iza toerana misy anao na iza tsisy tsy takatry ny tanan'Andriamanitra ary tsika ireo nitakarin'Andriamanitra tamin'ny tanany lava daholo misy aminareo teo ireo efa tany ambavona fampatesana daholo efa teo morony lavaka mangitsikitsika ny fampatesana fa takatry ny tanan'Andriamanitra efa teny akaikikaiky ny fiainatsita fa nitakariny tamin'ny tanany efa tany anaty lavaka lalina ny fahantrana fa nysotomin'ny tanany efa lasa tafaverin-dalana lavitra be fa voasiton'ny tanany satria hoy ny ten'Andriamanitra ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mavonjy ary ny sofiny tsy laro-dalovana fa mahare misy amintsika reto efa na ny feo itenenana ary tsisy tsoa fa efa feno ampaharay tsy afaka miteny tsony fa ny saina sisany miteny Jesosy Andriamanitra amin'izay aga ny dokotera midelira tsy ny delira ianao fa mbola nahatsiaro mivavaka kely ihany na dia efa tena seky ny alaina ary ozy ianao Andriamanitra
fonjeva fa ahoana soa ihany fa Andriamanitra tsy lalitalovana dia io ianao eniny hatramin'ny etaetanao hoe mba te ho sitrana Jesosy mba te hitsangana hiala eto a Jesosy eniny tsy lalitalovana izy zany. Misy ten'Andriamanitra nanamafisan'Andriamanitra an'izany ao amin'ny Isaia ao akaiky aloha dia efa misy an'izany teny zany hoe nanamafy Andriamanitra manao hoe amin'ny Isaia 50 ny sorona ny Israely sy ny ampalopon Jehova zao nolazainy Jehova aiza zay taratasy soram-badiny sorako andreninareo ary izy am'izay manatrosa no amiko no nivarotako anareo tsia fa no ny elokareo ihany no nivarotana anareo ary no ny fahadisoanareo ihany no ny sorona andreninareo. 15 nahoana tsy nisy olona fony tonga ary tsy nisy namany fony ny andro moa fotokova ny tanako ka tsy mahavonjy ary moa tsy manan-kery reto manafaka va indro amin'ny teny mafy nataoko no amin'ny teny mafy ataoko no andritako ny ranomasina sy anaovako ny ono ritra ny ono hefitra ary maimbo ny azan-drano noho ny tsy fisian'ny rano satria maty ketaeta tafiko fahamaintisana ny lanitra ary lamba fisaonana no ataoko isaronany. Zany hoe entin'Andriamanitra eteny zany fa na ranomasina ary ho ritin'Andriamanitra ho anao vitan'izany. Tsy misy zavatra zany tsy azon'Andriamanitra atao, tsisy ninona manakana an'Andriamanitra tsy asa eo amin'ny fiainantsika. Ninona zany olana entinao eto za tena zao ny problemako tsy olan'izany. Nisy fotoana nanana problème Mosesy aizetsika ny amin'ny nomeria boky nomeria atambatsika amin'ilay Isaia avakitsika teo boky nomeria toko 112 zao ny zavatra nanitranga monimonina ny zanak'Israely fa te hinan-kena leomana dia te hinan-kena dia rehefa monimonina ny zanak'Israely dia monimonina ny zanak'Israely amin'ny nomeri toko 112 andininy ndraiky vakitsika andiny voalohany dia dia nitaray-pahoriana teo anatrehan'i Jehova ny olona ary nondren'i Jehova zany taray fa mandray Jehova dia ndrehatra ny fahatezerany ary ny afon'i Jehova nandoro azy ka mahita eo atsisy ny tompy. Dia nitaraina tamin'i Mosesy ny olona ary Mosesy ny fonona tamin'i Jehova dia maty ny afo. Ary ny anaran'izany tanàna zany dia natao hoe Tabera satria nandoro azy ny afon'i Jehova. Afo mandoro zany ny dikan'izany atao hoe Tabera. Misy ohatran'ny Tabera zay mpanao politika mialatsiny raha nahatonga anara fa misy Tabera zay. Zay zany dikany hoe Tabera. Dia ary ny olona hafa firenena izay niaro taminy dia liana ary ny zanak'Israely koa dia nitomany indray nanao hoe engany ka isy hanome anay hena hohaninay. Tsaroana ny hazan-drano izay nohanina maimaimpona tany Egypta tamin'ny mba amin'ny voatango sy ny tongolo samihafa karazana. Fa izao dia maina ny ainay. Tsy misy ninina eto masonay fa tsy mana ihany. Leomana zany ny zanak'Israely. Tsy misy ninina afa-tsy ny tena zavatra tena namaivany ny omana io. Nefa tao an-danitra tao ny mpanao ny omana io ny sahirana mihitsy ny tanan'Andriamanitra nanao an'io. Fa tsika olombelona moa dia izay leo nalelovana ataony amin'izay na hena na hazan-drano na tongolo tany Egypta lazaina fanomena maimaimpona ary diso foana fijeriny zanak'Israely ny hena ny trondro ny tongolo izay nohanina tany Egypta tsy nomena maimaimpona. Tsy nomena maimaimpona. Jehova no manome mana maimaimpona ary zay tokony ho tsapantsika. Ny devoly tsy manome zavatra maimaimpona olona zany. Eto dia ozy zanak'Israely nomena anay maimaimpona efa tsy fantany lamosiny fa nivelesina mihinana an'io. Misy rojo viry zareo mihinana an'io. Fa ny azy leo mena maimaimpona iveriny fa rehefa vidiana vola ihany ny atao hoe maimaimpona. Betsika anao tsy mety mahatsapa sy mahita an'izany fahasoavan'Andriamanitra zany. Lazain'ny olona fa ny devoly manome maimaimpona. Lazain'ny zanak'Israely fa Egypta Farao nanome maimaimpona.
tsy namemamem-pona izy nisy takaropatsa vidim-ponanana atao niasa mafy ary tsy nandray karama ny zanak'Israely fa hena hazan-drano tongolo samampakarazana nomena azy dia lazay fanomena mamem-pona. Reny olona manao pakta amin'ny satana reny, ny olona manompo sampireny dia diso raha mieritreritra izy fa nahazo hoe arena mamem-pona zany. Misy olona fantatray andeha hitrandraka vato dia rehefa hitrandraka vato mantsy mialatsiny aminareo mpanao vato aloha fa zay mba fahafantarako azy zay zavatra reko. Rehefa manao an'ireny vato ireny hamaky kariera dia matetika reny vato sarobidy mampanan-karena be reny misy voalaza fa misy kalan'olo miambina ao anatin'ny toerana io. Ary tantara tena nisy fantatray ty olona teneninareo ty nahita kariera nividy kariera am-bato izy vato sarobidy sy volamena fa izao milohan'izay dia nitapahona tamina kalan'olo izy ary nanao sorona, nanao fifanekena tamin'ny kalan'olo na nanao sorona dia vaky ho anazy le kariera fa tena miliardera tena misy zany tantara teneko an'izany fa tsy sangisangy fa izao ny takalony amin'ny alina izy matory tsy mahita tory fa kendakendain'le kalan'olo mahataotra vao mipika ny jiro dia mahataotra fa tonga avy ny kalan'olo. Ny vola misy ny vato voaka ny vaky ny kariera mahazo vato soa mahazo volamena fa tsy mitovy amintsika. Tsika indray tsy nahita vato soa tsy nahita volamena fa matory tsara amin'ny alina mba amin'ny fiahiny tsy to, matory amin'ny fiadalam-po amin'ny filaminantsaina. Izy aminareo mbola hoe mipika ny jiro dia matahotra dia misy matototo dia misy manakendakenda mesa MP aminay antonao dia livrena. Tsika tsy namaky kariera tsy niona tamin'ny kalan'olo fa zay ilayntsika dia men'Andriamanitra tsika. Diso zany zanak'Israely kilan'olo kalan'olo diso zany zanak'Israely, diso zany fisainana zany nanome maimai-poana ny Egyptianina ravana tsy manao pakta amin'ny satana zany ianao tadidio. Mbola nafantatra koa olona manao pakta amin'ny satana fa zao meny devoly zay rehetra inainao fa misy takalony ao. Ohatra ny olona kaiky anao indrindra ohatra hoe zanakao atolotra azy, rehefa tsy atolotra ao io dia na io lasa dala na io dia tena maty amina loza matsiravina tsy manome maimai-poana. Misy takalony anazy fa ny Andriamanitsika ny tena manome malalaka. Ny mana dia nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely fony mbola matory izy. Matory ny zanak'Israely tany anefitra dia milatsaka ny mana. Dia nataon'ny zanak'Israely mifo dia manangona mana dia mody any an-tranony mihinana mana. Zay tontolo andro zay ny atao, tsisy karavasy ny kapoka atao, tsisy entamavesatra nentina atao. Mandeha ny andalana izy tsy mivimbona akanjo na dia akanjo ary tsy nivesarany fa ny akanjo tsy nisoloana, tsy rovotra, tsy lanin'ny anandro. Andriamanitsika ngirevana tena tsara fanahy manome malalaka zany hoe Andriamanitra manome malalaka. Fa reto moa dia zay ny azy hoe tsaroana eny hazan-drano nohaniny maimai-poana tany Egypta izy sy ny voatango sy ny tongolo hafa-karazana. Manao pakta amin'ny satana zany ianao mandeha makany dadarabe zany ianao ankoatran'ireny hoe omena gana fotsy, gisa mainty, osila reny. Ankoatran'ireny mody lazaina fa reny no sarany dia mena zavatra dia hitondrana divay sy tantely sy anina ny dadarabe. Tsy reny ny sarany tsisy dikany reny. Ny sarany ianao sy ny taranakao voaozina mandra-pivavaka ao, voaozina ao miaina anaty ozina. Panina karena firy no hitako manao pakta manaraky na fanompontsampy zany dia ino ny tarana mifanimby maty ny dosy fahafatesana amina ino ty izy ty amina resaka loza matsiravina. Misy olona zay tena miliardera zany ao Madagasikara, manana zanaka maro fa ireo zanan'ireo ny sasany dia matimaty ny accident na fiarakodia tsara tarehy, ny sasany dia matimatina zavatra tsy ampoziny zany fa matimaty ho azy. Reny ngery aby natakalo ny patsa vidim-ponanana reny nge sarany fa taro za manomboka androany
ny devoly tsy manome anao maimai-pony zany omeny anao zay ilainao avy eo alainy zay anjarany alainy ary be dia be ny olona mihinana aloha faly ery mihinana ny avy amin'ny devoly avy eo alain'ny devoly amin'izay ny anjarany dia tsy mety dia miverina mahantra lavitra no teo aloha tena ampanao zany fa diso ny fitenenana hoe tsaroana eny azandrano zay no annay maimai-pony fa zao dia maina ny ainay tsy misy nininy le tomasonay afa-tsy ny mana ihany ndry misy tsara ohatry ny mana ve matory hainao hoy ten'Andriamanitra hoe meko ny malalatra zany na dia matory ary mbola matory ao anatin'ilay zanak'Israely tsy mieritreritra akory hoe aiza nitady sakafo ny sakafo efa miandro hoe vao mivomy varapana dia sakafo ny eo halleloia zany ny Andriamanitra toriko aminao eto iavana dia olo ten'Andriamanitra hoe andiny vavito ary ny mana dia tahaka ny voandrafy ary ny tarehany dia tahaka ny tarehina be daholo na andehandeha ny olona nanangona azy ary nitoto azy tamin'ny fikisoam-bary na tamin'ny laona ary nahandro azy tamin'ny vilany dia nanao mofo azy ary ny fanandramana azy dia tahaka ny fanandramana mofo misy diloilo ary nilatsaka tamin'ny tobony ando no ny alina dia nilatsaka koa niaraka tamin'ny mana halleloia ary Mosesy noho nandreny olona ny tomany dia tamin'ny isam-pianakaviany tomany misy olona isam-pianakaviana misy feo mitoreo tena ohatrany zafindroa zany isaky nylay anankiray misy karazana feo Jehova leo manamana fotsiny zay tsarona ny tambony sy ny azandrano sy ny anina nombe-posina maimai-pony tomany isam-pianaka ao zany tomany isam-pianakaviany zany mahavariany zany ny isam-pianakaviana amin'ny tomany tsisy tsy monomonina zany endrehatra amin'ny fahatezeran'i Jehova tsy sitrako Mosesy koa zany ary Mosesy tamin'i Jehova nahoana dia nasianao ratsy ny mpanomponao ary nahoana ny tsy nahita fito amasonao ka nampitondra ny tama vesatra dia ty firenena rehetra ty na vesatra tamin'ny Mosesy kiraha na nitondra nyty zanak'Israely ty zany mihitsy gerika tany Egypte mbola karavasina aza vao mahandro sakafo sy milahatra aka sakafo ohatsy zany mihitsy marina mihitsy ny teny erika io izao va torotoroana amin'ity firenena ty ary zao va no iteraka anazy no ilazana hoe trotronao izy tahaka an'ray mpitondra ny zaza aminao ho any amin'ny tany zay niananao tamin'ny raza nomena azy avaiza na zao koena omena ity firenena ity na dia mitomany amiko eo ary izy hoe omeo eny zahay hoaninay tsy zaka korena mitondra ty firenena rehetra ty fa mavesatra amiko loatra ko raha izao no ataonao amiko masiny anao vonoy mihitsy ahe raha nahita fiteo masonao dia aza vela hitany fahoriako aho leo be zany Mosesy ry havana leo be mihitsy Mosesy fa tsy hanandry olona misy zavatra tranga kely dia zao ny teneny leo be mihitsy zavatra makar zany efa zavatra efa ela teo na miverina zavatra be mihitsy ka teto leo be mihitsy Mosesy mitondra andreto zanak'Israely monomonina isan'andro misy monomonina foana tsisy rano monomonina tsisy hena monomonina misy mana monomonina dia tsy zakako zay tamin'izany fotoa zany dia mifena amby folo dia io Jehova tamin'ny Mosesy manangona 70 lahy amin'ny olona Israely hoe ty amiko dia zay fantatrao olona amin'ny fireneny sy mpifehy azy ary eto miaraka aminao izy ao amin'ny tranon'ilay fionana dia hidinao ka hiteny aminao ary za aka amin'ny fanahy zay ao aminao ka metrahako zany ho ao amin'ireo ary ara-mitondra ireny fireneny ty aminao izy fa tsy anao rery-tsony ny hitondra azy ko lazao amin'ny olona hoe manamasina ny teninareo fa rapitso dia hihina-keny ianareo fa nitomany teny ohatrean'i Jehova ianareo ka manao hoe engane ka isy anome hena hoaninay fa soa no hitany tany Egypte dia omeny Jehova hena ianareo ka hoaninareo zaka Mosesy tsony mitondra ny zanak'Israely dia namen'Andriamanitra nasian'Andriamanitra ny fitopolo lahy izy ary fitopolo lahy reo dia hiara mizaka Mosesy amin'izay andreto fotoana andreto olona reto dia nalaina ny fanahy zay nomen'Andriamanitra tao Mosesy na ny sorana dia nizarazaraina tamin'ny ny fitopolo lahy alleloia dia nisy ndraika zavaiky momazay manjary mitatra ny tokotensika fa zavaitsika manaraka momazay hoe fanahy anankiray ohatra zany misy mpitarika zany zao zay zany ohatra mpitarika eto misy fanahy miasa napetraka Andriamanitra ty anatinay
amin'ny alalan'io fanahy ihany dia misy aminareo zao manomboka mitoryteny eto manao asin'Andriamanitra eto sosisa dia jerenareo nge manomboka mitovy ny zavatra torintsika manomboka mitovy ny zavatra mitovy ny tady tonkanga hoy fomba fiteny manomboka mitovy zavatra voaraitsika manomboka mitovy zavatra ohatr'izay satria fanara ihany eo ihany zany nanesorina dia nampasipasy alleloia dia amarina fa anazava lehibebe kokoa mazay fa tsy zay ny fataontsika androany dia hoy ten'Andriamanitra manao asina ny tenareo fa ho amin'ny ampitso dia hinan-kena ianareo mbola any amin'le teny any zany tsika tsy fohy tana Jehova mahavonjy dia zao ny ten'Andriamanitra 9:7 aloha koa lazao amin'ny olo hoe manamasina ny teninareo amin'ny ampitso dia hinan-kena nareo fantomany tena Jehova nareo ka no engane isan'ny meanay hena ho aninay fa soa no hitanay tany Egypta dia omeny Jehova hena ianareo ka ho aninareo 9:10 tsy indray andro hinananareo na indroa andro na 10 hoe 10 andro zany na 10 na 10 andro na 20 andro azy fa hatramin'ny ray volana mipaka dia mandrapivoakany amin'ny vavolonareo ka arikoriko anareo satria milavinareo Jehova izay eo aminareo ka mitomany teo anatrehany anareo nany hoe nahoana re zay no nivoaka avy tany Egypta zao zany araka ny teny Jesosy izay aloha mihitsy asa fanara iny miasa alleloia hoy ten'Andriamanitra zao ary satria nareo mimenimenina foana hinan-keninareo dia mandana anareo mandazy nomeko anareo mba hinananareo hena da ho ary ozy Andriamanitra fa omeko heninareo raha zay ny tediavinareo tsy ray andro tsy 2 andro tsy 5 andro tsy 10 andro tsy 20 andro fa ray volana mipaka hinan-keninareo ny vady aman-janako zay menankavy dia tia trondro maina be mihitsy fa za raha vao matetika le trondro maina dia leo be za dia tsy tia lasa tsy tia fa zareo tia trondro maina be mihitsy dia misy fotoana zay manafatra trondro maina any Madagasikara mihitsy ny bahoanina fay eny arosy Jehova fa ena zany namotsy fotsinareo anarako ahita eninareo ka dia zao mba zavatra atao anaty sainy Mosesy ora koa Andriamanitra ny avitanao an'izany ozy Mosesy 9:20 ny olona zay hitoerako anie dia lehilahy eninetsy izay mahaly lalana ary enao hoe omenao eny izy mandritra ny ray volana mondry amanosy sy omby va no hovononao azy ka avoky azy sany azan-drano rehetra amin'ny ranomasina no angonina ka avoky azy trondro maina saingivy mihitsy no fatao teo zany rehefa tena Andriamanitra hoe mena hena mandritra ny ray volana ny zanak'Isay teo zy Mosesy lehilahy fotsiny nge ny eninetsy miampy vehivavy sy ny zaza madinika na ny ondry amanosy ny omby avy eo hovononana sany ny azan-drano rehetreraky ny ranomasina ozy izy nomena anazy dia hovoky mandritra ny ray volana ahoana ny avoky henan'ireo mandritra ny ray volana hoe tena voky mivoaka any avavorona voky any avavorona zany tena le mandrora gira le manonga zany tena hoe tena feno tena voky tena ray volana voky be ozy Mosesy hoe marina zany raha ho possible Andriamanitra ahoana Andriamanitra anaovana zany teo ny ihany Andriamanitra teniteny 9:20 dia hoy Jehova tamin'ny Mosesy miafova ny tanan'i Jehova ankehitriny dia ho hitanao na ho tanteraka aminao ny teniko na tsy miafoy fa ny teny tanan'i Jehova zany hoe Andriamanitra zany ry havana dia mampatsiahy fotsiny ny tanan'Andriamanitra tsy hoe nielava hoe fohy fa nielava fa tian'Andriamanitra tena amin'ny hoe nefohy fa efa lava foana ny tanan'Andriamanitra hatramin'izay efa mahery foana ny tanan'Andriamanitra hatramin'izay
fa andriamanitra ny manontany hoe nefoy ve zany tanako zany nefoy ve ny tanako ny tena andriamanitra le isa fasivy amy dimapolo teo verazevakina so de dinao aonao izy le izy vakezopenarako teo indro ny tanany Jehova manino azy izy tsy foy fa mahavonjy hatramin'ny siny Jehova mandrakizay de ny tanany efa lavatra am'izay ary rehefa nantany Mosesy amin'ny hoadi-tsaina be hoe ahoana andriamanitra ny impossible olona be dia be reo mena hena isan'andro ohatriny zao kilao an'ny hena any Madagasikara zao mba malala ohatriny zao kilao an'ny hen'omby any Madagasikara ary izy malala ohatriny ny kilao an'ny hena aty Frantsa fa za moa tsy mahay zareo fa irahana metsena de fa vidiko fotsiny de alaiko fotsiny hoe mila hena de hena zany tsy haiko 10 € zao ny kilao an'ny hena aty Frantsa ohatriny zao ny kilao an'ny hena any Madagasikara fa mihinan-kena isan'andro voakatreny amin'ny vavonina zany raha olona ray zany mety ny mety ration an'olona anankiray raha hihinan-kena betsaka indrizy hena 1 kilao zany ary tsy lanina olona ray ngambany sa misy olona malany hena 1 kilao fa olona be be 8 € zany ny hena any amin'ny Erika 80 hoy zao ny kilao an'ny 80,000 ve raha 80,000 ve raha alainy ny hena efa 10 € ny any anisy zany lafo fiainana tsy lany 1 kilao ny hena mainy soa tsy fa lany 1 kilao ny olona ray fa tam'izany mety 2 kilao satria manino ivoakatreny ambavorona ho tena mihinana izay lany ndao hoe tsy any amin'ny Erika daholo tsika fa ariary valo zany ny any amin'ny Erika ny kay mora koa zany andry fanila zavatra manina ny hena tokony any amin'ny fanila zavatra manina zany tsika mividy hena fa raha izy fotsiny hoe ataoko hoe io zany ny moyenne zany 10 € ny hena 1 kilao raha am'izao fotoana zao raha olona henina tsy miampy mivady aman-janany mena hena mahavoky azy ohatrindray volana mety hiteny any io hoe tena tsy vitan'Andriamanitra zany ary mitombona ny fanontany Mosesy na de vonoina daholo fa izy niondry amanosy sa ny hazan-dranoray ranomasina mena azy daholo 100,000 ny kilao any Diego ny hena tena lozy zany lafo loatra zany nareo mba mailomailo any nareo mpihinana masikita ao Antananarivo zany a Madagasikara reo tsy mitombona mihitsy raha 80,000 zany ny kilao an'ny hena de mbola isy masikita azona 900 fa mitandreminareo am'ireo masikita eny atsisin-dalana reo sao de mba efa heniny zavatra fa reny atao masikita reny mba hevitry ny azy sa hoanao izy nareo 80,000 francs ve ravana ny kilao an'ny hena de avita masikitana mbola isy masikitana 200 mila mailo de mba hena mahafa ny ataon'olona masikita reny mihinan-kinapona eo nareo najantsika eny amin'iny fa ny zavatra tiana porofona teto de zao ozy Andriamanitra hoe ozy Andriamanitra tena marina zany teny Erika zany tena mila mitandrina ho am'ireo masikita reo aleo manamboatra sisy sahondra tena marina zany miampy fangalarina kilao koa le 100,000 amin'io tena marina koa zany mafy ny fiainantsika Madagasikara avana malala mahita ny lalana potika sy izako mijerina tena mandinika ravana Jesosy tsy hainao hoe nivavaka ataonay amin'ny firenena fa de mbola valiny zako ngamy ty toritentsika ty hoe foy ve ny tanako izy Jehova ny tanako tsy foy fa na olona manetsiny mila hena mandritra ny 1 volana 2 volana herintaona vitako zany ho Jehova raha masina ritiko anjana teny Andriamanitra teny de ty ma tsy mivaliny toy an'le teny
ho antsika ilay nytoen'ilay teny teo hoy Jehovah tamin'ny Mosesy ny efova ny tanan'i Jehovah ankehitriny dia ho hitanao ho tanteraka aminao ny teniko na tsy dia nivoaka Mosesy ka nilaza ny teny Jehovah tamin'ny olona dia nangona 70 lahy izy ka amin'ny lolo ny firesika nampitoetra azy manodidina ny trano iray 520 ary nidina teo amin'ny rahona Jehovah ka niteny taminy dia nangarany ny fanazy tao amin'ny Mosesy dia napetrany teo amin'ny olona 70 raha vola nitoetra tao amin'ny any ny fanahy ino tsy nidirantsika fa ny zavatra nitranga dia zao tonga avy any amin'izay ny ena ary 9:30 ary nisy rivotra nivoaka avy tamin'i Jehovah ka nitondra papelika avy any amin'ny ranomasina ary nampiaraka azy teny amin'ny toby tokony ho lalina indray andro manodinina ny toby nisy azy ary tokony ho roa kio ambonin'ny tany izy ary nitsangana ny olona rehetra nandritra ny andro zany dia nandritra ny alina sy ny ampisin'iny dia nanangona papelika ary zay rehetra kely fanangona na 10 mera ary na hany omainy reny manodidina ny toby fa mbola tao-mbava ny nenaka mbola tsy lany dia ndrehitra tamin'ny olona mitatezeran'ireo ary namen'ny olona tamin'ny kapoka mafy indrindra isy rivotra zany dia le vorona avy eny amin'ny ranomasina ireny nentin'i Jehovah tratra ny tambery-tany ny vorona tonga dia niapatrapatra eny amin'ny tany eny sady avo ny ray akio sa firy akio izy teo roa akio ambonin'ny tany miapatrapatra eny zany sady lalana indray andro feno dia tsy lanin'ny olona tsony le izy dia nahany nataony maina nataony fumeny sasany fa nivoaka avy any ambavy mihitsy zany zavatra zany nefa inona ny zavatra atao ambadika zany nentin'Andriamanitra nanam-porofona fotsiny fa raha ena tsy misy ny problemanao raha Jehovah no anontanianao afaka hivoaka avy any hatrany ambavoronao mihitsy iny riavana entin'Andriamanitra porofona zany riavako fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe tany efitra ho asiako loharano ary ny tany e tena ho asiako tena reny rano siako loharano miboiboika Andriamanitra efa manao zavatra tsy hoe misy rano mandeha dia lasa rano betsaka fa toerana tsy tokony misy rano mihitsy lasa misy rano entin'Andriamanitra porofona daholo fotsiny reny riavana entin'Andriamanitra porofona fotsiny fa ny tanany tsy fohy fa mahavonjy ny avako manaraka ary ny ten'Andriamanitra hoe ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare misy lehilahy anankiray tsy tokony ho henin'Andriamanitra intsony ny vavaka dia tsy izany fa Jona riavana ny vavaka rehefa avy nivelin-dalana Jona toko 2 ny namonjena ny Jona sy ny vavaka nataony vavaka aman-tsaotra nataony 2 ary Jehovah nanomana hazan-drano lehibe itelonany Jona ary Jona dia tao akibon'ny hazan-drano atelonandro sy atelonalina dia nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitra izy tao akibon'ny hazan-drano taiza tao akibon'ny hazan-drano io hazan-drano io zany a nihinana ny Jona dia Jona zany a tafiditra tanatin'ny tovy tanatin'ny vavon'io hazan-drano io nefa io hazan-drano io koa lasa izy nidina any ambany ranomasina fa inona nataony Jona tao anatin'ny kibon'ny hazan-drano nivavaka niantso andriny fa 2 dia nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitra tao akibon'ny hazan-drano Jona ka hoe niantso any Jehovah tamin'ny fahoriako ka dia namaly izy tao anatin'ny fiainatsita no nitarainako dia nihaino ny feoko ianao any anaty lalilandry raha Andriamanitra lalo-dalovana zany any lazainao lazainy O iny lazainao mety lazainy U raha Andriamanitra lalo-dalovana mihaino amin'izany dia manao hoe
za anisan'ny zavatra mba tena matetika ny vadoka ohatra avy ria lavitra izy miteny zavatra aminahy vao manao mbazako manao an'izay vao mitady anao baiko lavitra de lasa miazakazaka manatona azaoko to de manao ezaka manatona de mihaino indray mandeha de eny fa diso io za dada le dada aloha manao inona ro natao am'izany vonoina ve ny afon-doaka ampiana rano ny vary aloako ny atonga de vao mitady anao baiko moana lavitra mivadiko de aloako za manantona aingana de indray mandeha tsy mivelona de re tsy haiko mamiteza manana le atao daholo na baiko raha lalo talovany io Andriamanitsika io resaka nahazo valim-bavaka diso teto maro tsy aisasy a tao mio vady a ohatrany ahoana lavalava orony de kezakeza iny fotsiny ena bota foy petakorona zay ny tonga eo raha lalo talovana Jehova vavakitsika reto tsy ange tsy mahay mivavaka diso daholo fa Jonata izy avavaka any akibony azan-drano any ambany ranomasina lalina fa nivavaka izy ao akibony azan-drano ho Jehova hoe tsy henoko zany za tsy lalo talovana fa mare andiny 120 ary Jehova nandidy le azan-drano ka tena lohany eny amin'ny tany maina Jona tsika ne eritreritry tena lalo talovana Jehova tena tsy henin'Andriamanitra mihitsy ny vavaka ataoko eniny ka eniny amin'ny atsipiriany mihitsy vo ande hisokatra mivavaka de fatany mila bon de fatany hoe bonbon zany ilainao zany mila vady zany nony zany de fatany vo hiteny io zany le fatany za Jehova mila de fatany vo hiteny io zany de fatany le zavatra ilainao misy fotoana manao visite médicale de misy appareil zay fianonany inona reo fa nanao zay de enonany tsapaina zany ny sofina hoe mbola mandre tsara ny masonao mbola mahita tsara de misy manao hoe misy écouteur zay misy casque zay anaovanao de le feo enonao feo lavitra be tena sarana misy fitanao mila miaino tsara misy de feo kely farak'izay kelany ambadika any de manao réaction raha vao maino an'le izy hitsapana ny sofinao zany hoe mandreo mbola mba mety any ny sofiko kelikely io mbola mba mety any nampimety am'le nanao test ao izy nareo nanao visite médicale tan'zay de manao an'le casque de le feo enonao tsy hoe feo be de re rehefa enonao foana fa feo tena lavitra tena misy feo kely de manao réaction iny hoe misy hitsapana ny sofinao hoe mbola mare fa tena ampime eo mpanaovana le izy any misy appel niditra de sady tsy maintsy namary an'le appel satria hitako hoe appel urgent le izy aopanao le za mamale de adiniko manao an'le réaction misy maheno hoy izy le dokotera raha miseho marenina tanteraka mihitsy ianao ahoana jereo izy izy fa miala very de mety tsara mihitsy le izy ainao zao fa fa nidina za le namaly telefôniny io efa tsy namaly tamin'ny tsy nanao réaction tamin'ny feo tsony ianao izy izy tena marenina tanteraka ianao io maino anavy ianao maheno anao a za avy izy izy fa entanan'le test anao io izy tena olona raha tsy lavitra noren'olona marenina hatramin'ny akibodreny satria tsisy réaction mihitsy amin'ny feo satria namaly telefônina ao atoko tamin'io za mare tsara mihitsy fa Jehova maninona Jehova tsy mila manao an'izao zany hoe Jehova fonjeo ahy misy problème problème inona chèque sans provision tsy lany talohany tena mare izy vo hiteny anao de reny fatany ny zavatra mahory anao hena ny ilainao hena ozy izy fatany
ny zavatra ilainao amin'io a takany daholo zay ilainao na izay ilainao ny zavatra avaizo ny alainy takany na avy any ambany ranomasina lalina ary misy zavatra ilain'Andriamanitra ahasoa ny fiainanao tady dio fa tany anaty kibony azan-drano no nahitany petera voly ahafahana mandoa impo any ambany ranomasina any misy tsy voly trondro anankiray amin'ireo trondro atapitrisana anaty ranomasindreo a no tonga nalainy petera de vahana ny kibony azan-drano de misy voly entin'Andriamanitra naporofona amintsika lava ny tanany raha ombantsika izy tsisy mampatahotra anao fa lava ny tanan'Andriamanitra fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny elokareo ny hevitra mampisaraka aminareo. Alleluia. Mahafinaritra ny tenin'ny Suzelle zany. Sapatoko. Mialatsy indrindra. Zany hoe ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mavonjy ary sofiny tsy ranodalovanà ny famary fa ny elokareo no mahafisaraka. Mahatonga antsika tafasaraka amin'Andriamanitra dia ny elokontsika ary mahatonga ny tavany miafina amintsika dia mahatonga azy tsy heno na dia eno ny ara dia ny fahotantsika. Na isika tokony ho re a isika tokony ho re isika tokony ho hitany isika tokony voavonjiny zany rehetrarehetra zany izy daholo fa niovana be dia zao tsika ihany manangana hevitra ary io hevitra io dia betsaka ny olona mieritreritra ny hoe hevitra rindrina io fa io ry avina ny helokontsika dia mahatonga antsika hifanalavitra be amin'Andriamanitra mihitsy. Misy tanàna eto dia misy tanàna eto dia manasaraka an'ireo any Palestina tany hevitra dia iny zany le anaovana autoroute amin'izao fotoana iainantsika izao. Tsy maintsy autoroute ny mamakivaky an'iny satria mandalo tany hevitra lava. Io hevitra io dia azo raisina ohatra ny mihitsy hoe ianao eto dia Andriamanitra eto dia entre anao sy Andriamanitra misy tany hevitra mihitsy sady milavitra be mifanelonelona be noho ny mandalo io tsy mora. Ny eloka atao zany mahatonga antsika tafasaraka amin'Andriamanitra amin'izany zavatra zany. Hoy zavatra ny elokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Manenina ary mivavaka no tsy mivaly dia fanontanianao dia izao aza miteny hoe tsy henon'Andriamanitra fa ndanaingina aloha jereo sao misy eloka misy fahotana eo aminao ary raha mbola tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra isika tsy mbola nisy mihitsy ngamba nitsika hoe zaza eo anivondray aman-dreny manao ditra dia tsika manao ditra tsy mifona sy manino dia mahazo kadao amin'ny dada sy neny mifona aloha miverina aloha vita fihavanana aloha. Alleluia. Dia tonga ny valim-bavaka miandro valim-bavaka ve ianao dao iala amin'ny eloka miandro fomban'Andriamanitra ve ianao tsy tianao intsony hoe hiafinanao ny tavan'Andriamanitra izy hoe mba varahana loatra ty lanitra ty fa dia tena laza manokana no dia tsy henony dao hiverina aminy dao ilana ny fahotana dia dao hiverina amin'Andriamanitra fa zay azy tsy zavatra be dia be tsy ny tanany ny fohy na ny sofiny marenina fa tokony hoenontsika ary tokony voavonjy fa ny elokontsika ihany io dia resy lahatra ve ianao fa mila famonjen'Andriamanitra dao ilana ny fahotana izay fotsiny io dia milamina ianao. Ho tahiny tompony antsika rehetra hivavakantsika ao aorian'ity iray ity. Tahiny Jesosy daholo. Halleluia. Totsika ty ho voninahitran'Andriamanitra.
new world man concern. Is the last I know, design what don't know. Timbamanda, sini you, famatuka chami farani, ajamani chami saukana, mitsaukana.
manam-pahaviana amin'izao fotoana izao. Tany Jesosy sika rehetrarehetra araka vavatsika. Isan'ny toriteny izany dia zavatra tsotra rehefa no nangatan'Andriamanitra amintsika dia tsika hifona aminazy, tsika hibebaka, tsika hiaiky ny fahotantsika. Aza mangataka kory ianao ny amin'ny olanao izay mahazo anao sa zavatra mampanahy anao fa andao fotsiny tsika andohalika hifona amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia tena tsy lalon-dalomana ny sofiny ary mandre atsika izy ary mihaino ny vavaka izay ataontsika izy. Raha manokana ry havana dia tena mamaly vavaka anah Andriamanitra ary androantsika dia mbola meny fotoana dia andao hifona amin'ny zavatra mety mbola tsy mifanaraka amin'ny sitrapony nataontsika tamin'ity tontolo andro ity na tamin'ny herinandro iny. Araka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra eo, mankasitraka anao izany amin'izany teninao izay nomenao anay androany izany. Mankasitraka anao izany amin'ny fotoananay teto. Misaotra satria tsy nahavelanao izao Jesosy fa tianao hampaherezana izay. Ny zavatra endrasanao aminay tsirairay avy reto Jesosy. Dia ndreto izay ny koa teto anatrehanao, mifona aminao izay, mandraha fo aminay Andriamanitra. Afonay ny ratsy, afonay ny zavatra izay mbola mampisaraka anay aminao fa ndreto izay diovy amin'ny rahanao izay Jesosy. Nisa tonga eto amin'ity androany. Dia mangataka famelan-keloka avy aminao, mangataka ny rahanao tena hikoriana aty anatinay. Amin'izao andro izao dia hotafianao akanjo fotsy madio indray izay tsirairay avy reto. Arodanao ny rindrina ny manda izay mampisaraka anay aminao Jesosy. Ndreto izay manantona anao. Ndreto izay Jesosy te iray aminao. Ndreto izay Jesosy te aheno ny feonao ary tianay horenao ny feonay Jesosy taraina aminao. Ndreto izay tompo malala. Fantatra Jesosy fa tena tianay ianao ary mbola vonona ianao ny hamindra fo aminay reto ka eno Jesosy ny fitarainanay. Ekeo Jesosy ny fangatahanay reto Jesosy malalo satria mandrakizay ny famindraponao ary lehibe ny fitiavanao tsy takatry ny sainay. Mankasitraka anao izay Jesosy malala ka eo ny tsirairay avy izay tonga teto tamin'ity androany ity Jesosy samy tsy ho diso anjara amin'izany teninao izany. Dia reto koa izay Jesosy mbola hitondra vavaka manokana koa ny firenenay Jesosy malala. Ndreto izay solotena hifona ho an'izany firenena izany, mandraha fo amin'ny firenenay Jesosy. Marina tokoa Jesosy hoe maro tokoa ny mivavaka, maro tokoa ny antso anao nefa tohatra ny mbola tsy miova, tohatra ny mbola voamay ratsy, voamay maro ny loza, voamay maro ny fahantrana, maro ny zavatra ratsy izay mianjady amin'izany firenena izany. Ankehitriny Jesosy tsapanay hoe misy manda mampisaraka anazy aminao Jesosy. Androany Jesosy malala mangataka famindrapo avy aminao izay. Mangataka anao izay tompo mba hikasika ny malagasy, hikasika ny fonay tsirairay avy tena hoe hitodika aminao, tena hoe hibebaka eo anatrehanao satria izany ihany lalam-pamonjena ho anay, izany ihany no lalam-pitahiana ho an'izany firenena izany. Ka na inona Jesosy vavaka izay ho ataonay, na inona Jesosy zavatra izay mangatahana eto raha tsy miova Jesosy, raha mbola mitohy amin'ny fahotana Jesosy ny malagasy dia tsy hisy vokan'izany Jesosy. Androany tompo malala, ianao ny tompo teny farany, ianao Andriamanitra ny mpanjaka, aoka ianao no anao araka ny sitraponao, aoka ianao andefa ny fanahinao masina mba hamangy ny malagasy, hamangy ny tsirairay avy, mety amin'ny alalan'ny teninao izao, mety amin'ny alalan'ny mpanomponao izay mitory teny ireny, aoka mba hisy vokany, aoka mba ny fanahinao masina tena hiasa ao anatin'izy ireny Jesosy. Ary aoka ny fahamasinana tranatrano ny tory teny ny mpanao ny asanao Jesosy malalo mba hiasany izany teninao izany ao amin'ny firenena io. Mino izay Jesosy fa mbola hamonjy ianao, mino izay Jesosy fa hanafaka ianao, ary mino izay Jesosy fa mahare anay ianao Jesosy malalo, ary tanteraka araka ny sitraponao anay Jesosy malalo izany vavaka izany. Mankasitraka anao izay tamin'ny fotoananay androany, misaotra Jesosy tamin'ny tsirairay avy izay tonga teto tamin'ity anio ity. Apetraka feno ampelantananao Jesosy izany vavaka izany, apetraka feno ampelantananao koa Jesosy ty alina ity, ianao ny hanome heranay tsirairay avy reto, mety atory izay mety fotoana kely fotsiny andehananay atory Jesosy, fa ianao ny tena hoe anamboatra anay amin'izao andro izao, hanome hery vaovao anay ahafahanay miatrika ny tontolo andronay ratsy indray. Raha mbola sy tonga ianao Jesosy, anao irery ihany no voninahitra. Alleluia, amen. Alleluia, misaotra betsaka ny ranam-pahaviantsika tao anatin'izay vavaka matsiro sy vavaka ho an'ny firenena izay. Matoka vavorainao ny afatra androany ary matoka mpanampahiranao ny fotoanantsika teto. Raha mbola sy tonga ny amin'irao lanitra Jesosy dia eo retintsika raha-pitso alina amin'ny 7 ora sasany indray. Raha tonga moa Jesosy dia efa ny amin'irao lanitra itsika mihaona izay mifaniritsika. Raha tahiny tompo mbola velonay na daholo koa tsika
dia manome fotoananao ara-pitso amin'ny 7 ora sasany alina. Samita iny tompo ho tontolo andro sy tontolo alina mahafinaritra be ny tontolo alinanao sy ny tontolo androany ny lohavan'ny fanompono an'Andriamanitra teto tamin'ity androany ity tsy verimaina akory fa mahereza. Samita iny tompo dia raha mbola te hiaraka aminay ianao dia midira ao anatin'ny site web ny Akiradio akiradio.radio12345.com ahafahanao mihaino ny japeo Akiradio dia izay toloteny ireo mbola henonao daholo satria misy toloteny isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 hariva. Tahiny Jesosy daholo mahereza ho an'i Jesosy ny voninahitra. Halleluia. Amen.